Zaho chômeur de luxe no nietsaketraky ny jirama. Hono a, sao de mba mety azafady tompoko. Io 1800 litres lanina isan'andro amin'ny carburant amin'ny téléphérique io. Sao de mba tokony ataony amin'ny jirama azafady fa enjana be le adiny telo isan'andro tapaka jiro a. Tena miakina manasa le izy a. Fa le izy ane tsy henonareo ao andapa de tsy maninona e. Aleo le mandeha téléphérique ny olona de tsy maninona e. Fa zahay tompoko de tena miaina anatin'le izy adiny telo isan'andro farafahakeliny. Mbola tapahanareo koa le izy amin'ny ray maraina ka hatramin'ny 4 maraina fa vodina tsy fantatry io. 1800 litres amina téléphérique manomboka fa tsisy olona. Za zao masaky mandalo ny téléphérique hitako tsisy olona foana. Donc vous allez dépenser 1800 litres de carburant pour 0 personne eny ambony eny. Tout en sachant hoe plusieurs millions de personnes tsisy jiro miaingo ambony tsokoko. De mahafalifaly anareo zay zavatra zay. Falifaly ny vahoaka. Parce que logique ihany le zavatra e. Transport urbain d'Anos jusqu'à Ambatobe c'est 18 000 ariary. Iza manana moyen zany raha ody an'Ambatobe. Za aloha tsy manana e. Mataoko carburant zany efa mahatonga ana lavidavitra ihany. Mba atao vo amin'ny jirama le izy fa tena mijaly e. Jaly. Ndreo tsy fantatra tsony rovina io vao tapitra io délestage io satria concrètement teo isaky nanao andro ana téléphérique raha reo de nisy foana ny délestage. Zao nefa efa mandeha tanteraka ny téléphérique de donc tsy janona tsony zany io délestage io. Itsionareo ara-diso. Na raha tena ho avelanareo otriny io délestage io de donc miara-miaina an'le délestage. Tapao koa ny ao andapa ao. De mba hiarakantsika iainana le izy fa lasa tena io zao tsakaikinay eto zao misy ny fivelomany zao manao soudure électrique. Lasa voatery mbola mandovy vola amboniny izy ny vidy groupe de carburant mbola charge ambony zay nefa marge kely be. De nefa mahafalifaly anareo zany zavatra zany. Zany ny fitondrana tsara be. Azafady tompoko, ajanony ilay téléphérique rehefa tsy misy olona de io carburant io avadio amin'ny jirama ao. Saotra indrindra tompoko. Zao moa zany izy ity miampy an'ilay téléphérique mampitombo ny fandaniana. De hoe alefa solika io fa tsy miankin-doha amin'ny jirama. Zany no fandaniana ao anatin'ilay téléphérique. Miresaka n'izany herinaratra zany sika de mitodika any amin'ny fitondram-panjakana fohy be. Satria ny herinaratra ihany koa de isan'ny fampanantenana. Efa tamin'ny taona 2014 tany nisy mpitondra nampanantenana zany resaka herinaratra zany. Taty amin'ny faraparan'ny fepito-piasany ny filoha teo aloha rajonary mampianina hery no navitany amin'la hoe fifanarahana ny amin'ny retetikasa lehibe volobe saofika reto. Tokony toy izany Andra Joelina saingy taty amin'ny 420 taty moa vao nisoniavany zany raha efa tokony tany amin'izany fitombohan'ny mondany zany tokony tany de efa natao zany afahana nanao eraera hoe tsika vao mandray asa tonga de manao signaturana vahaolana. Saingy tsy zay moa ny zavatra misy. Miresaka n'izany sika de miresaka ny gouvernemanta ny aminao hoe eo amin'ny heritaona eo zay reto mpikambana anivon'ny gouvernemanta reto. Tany hoany nisy ny fanendrena raha heritaona aty aoriantsika manao ny jeritodika ny amin'ny hoe nanahoana iza no ministera nanao inona nanahoana zany zao resantsika zany herinaratra zany. De etotsika zany de miara mahita aloha zany raha ohatra idirana tsirairay raha hotafiditsika tsirairay amin'ity anio ity fa toizantsika amin'ny fotoana mahamety azy ihany koa fa raha ny ministeran'ny angovo sy ny akoranafo aloha zany de io mampiaina anaty aizana ny vahoaka malagasy io ny rano. Nisy nireny fampanantenana ny amin'ilay fitaovana lehibe tany Tomasina zay
na voakitika misterany asa vaventy ihany koa tsy maintsy hitarina tsy maintsy atao mahazaka an'ireo ny lalana satria amataona maro ny abean'ireo fitaovana mandraky tia ny androany aloha zany mbola miandrotsika hoe aiza ho aiza sy nanao ahoana to tsy amperinasa akory la izy nitetezana lazaina fa namafisina sy ny ohatran'izay zany ny eto Antananarivo fa manerana ny nosy izay olana eo amin'ny herinaratra izay na ny Antsiranana io na ny Tomasina na ny Mahajanga sy ny faritra rehetra dia miaina an'izay herinaratra izay fa ny faharetany no tsy mitovy. Misy ny faritra sasany ny fotoana irehetany no fohy noho ny fotoana fahatapahan'ny herinaratra izany. Misy ihany koa ny hoe amin'ny fotoana ilana azy indrindra ny herinaratra mitapaka hatrany. Izany aloha raha ny olana eo amin'ny herinaratra ny fampanantenana amin'ny resaka parc solaire toy ny hoe eny amin'ny laky arivo izay hoe tokony ho isy tao anatin'izay hoe nisy ampahany tamin'ireny fandraisana ny SADC ireny tokony efa mba hita taratra teny fa lasa ny SADC moa zany vita soma tsara fa tsy hita izay fampanantenana fanatanterana an'izay parc solaire izay. Misy ihany koa ny parc solaire any amin'ny faritra rehetra any fa hatreto dia mijanona ho haingo tanàna ny ankamaroan'izy ireny. Misy ny amin'ny hoe misy an'ilay eo le fitaovana misarika an'ilay herinaratra zany ilay pano fa ny fitaovana anangonana an'ilay herinaratra azo ahafahana mampiasa an'iny amin'ny andro alina sy amin'ny andro maloka tsy misy an'izay. Dia rehefa misintona herinaratra zany io dia amin'iny fotoana iny no mandeha ilay herinaratra eo amin'ny tanàna satria izay tonga dia lasa mivadika ary amin'ny isa-tokantrano ary fa tsy manana an'ilay stockage zany ny fitaovana sasany amin'ireny parc solaire eraky ny nosy ireny. Dia rehefa lany ilay rehefa lasinga be masoandro dia lasa ihany koa ny herinaratra dia eo ho an'izay mampiasa ny jirama sy ny matosika ny jiramany dia manao kely adiny iray adiny roa dia miverina milony indray amin'ny fampiasana ny jiro petrolina sy ny ay moa misy an'ilay jirona koa moa efa nizaraina an'ireny daholo kay moa nisy atokantran rehefa milehatra dia tsaronareo président ie rehefa manindra an'ilay interrupteur ondry madama dia an'izay andry ndre zany nisan'ny fampanantenana raha tamin'izany resaka herinaratra zany. Rano moa dia tsy lazaintsika intsony fa ny renivohitra Gasikara aza filaharam-be amin'ny ray maraina amin'ny roa maraina dia efa ahitana olona eny amin'ny pompy. Tsy lazaintsika intsony ny any amin'ny tapany atsimon'ny nosy ny any amin'ny distrika maro samihafa manerana ny nosy miresaka an'izay rano izay tsika dia tadiditsika zany fampanantenana ny amin'ny pipeline izany ny amin'ny hoe aiza ho aiza lazaina fa efa mandeha ny asa taty aoriana rehefa tairitsika tamin'ny fampalalam-baovao lazaintsika teto amin'ny fandarana dia ahoana ny fandehany dia ny serasera indray ny ova ny amin'ny hoe rehefa efa tonga ao taolany aro ny sambo mitondra ireo tuyau zany anaovana n'ity pipeline ity dia ankehitriny le izy aiza ho aiza ary raha ny fomba fiasan'ilay fitondrana rajoela raha fomba fiasany any rajoela nge tokony ohatran'ity nataony tamin'ilay autoroute moa zany io sa inona aloha zany le tsy haiko le 20 kilometra hatretra io autoroute dia io moa zany hoe mbola 20 kilometra dia efa nanaovana an'ireny fisehoan'ireny ka maninona raha ohatra tena mandeha tokoa ilay pipeline araka ny ambaranareo anivon'ny fitondram-panjakana sy ny manodidina azy sy ireo kante maro samihafa mitambazotra tserasera dia maninona ny tsy tokanana ihany koa aloha izay vita mba efa nisy 1 kilometatra ve zay ny vita mba nahavatsy rano fokotany firy ilay pipeline amin'izao fotoana izao. Zany no isan'ny jerentsika rehefa miresaka an'izany hoe gouvernemanta izany sika ao anatin'izay hoe heritaona eo zay ilay gouvernemanta zany aloha ny resaka jiro sy ny rano zany. Dia eo ko ihany koa ankoatran'izay ity resaka hoe firifiry moa ny olona hoe nampiditra compteur zany na jiro na rano efa lasa efa mataona ny any amin'ny jirama nisy nandohatra amina 12 tapitrisy ariary
hoe mila poto anankitelo, mila poto anankizao, zao metatra io dia ohatran'izao ny vola aloha. Efa mandeha any amin'ny 2-3 taona ny vola nefaina zany tamin'izany nefa any anivon'ny orinasa Jirama fa mandraka androany tsy hita hoe ahoana sy ahoana sa hoe mila mandoa ambony apanga indray ahafahana mampanga kaingana le dossier araka le fomban-drazana tsy izay maharatsy azy dia ohatran'izany no olana eo anatin'izany. Eo ihany koa ny resaka ranony amin'ny hoe mba te hisitraka rano ao an-tokantrano fa hiala amin'ny fampiasana ny vovo, hiala amin'ny filaharana amin'ny ray amin'ny roa maraina ery amin'ny pompy dia mampiditra rano ao an-tokantrano fa efa amam-bola na amataona ny maro ihany koa ny tokantrano malagasy maro no efa hoe efa voalohany vola feno ny antota-taratasy rehetra fa mbola miandry mandraka androany ary eo moa le fitenitsika matetika ny amin'ny hoe miandry fa gasy ao anatin'izay rehetra izay ary lasa asa atao fananiana mihitsy ve hoe aloha fa rehefa lay vola tsotra fotsiny no alohany zany hoe lay vidin'ilay fampidirana rano sy ny fitaovana rehetra mifanaraka amin'izay sy ny sara-pametahana fotsiny no alohany dia avy aloha aloha izy io fampiandrasina elaela io fa tsy maintsy koropaka ihany io dia ho avy aty aminay hoe ohatrinona reto fa inona ny tena tsy mampandeha an'le anay ahoana ny fanarahana fa aloha le faso le anay dia eo zany le tonga amin'izay lay fanararotana maro samihafa hoe ao ary fa ampiakarina ny dossier anao atao amin'ny zoma zao fa ahoana no ataontsika zany dia eo dia mandeha ilay kolokolo maro samihafa ao anatin'izay ary lay fitavozavozana atao lasa vao may mitarika sy miteraka ary misarika ny olona anao kolokolo lay tsy fahaizana mandrindra ny fomba fiasa zany. Eo anivon'izay resaka fampidirana jiro sy rano no resakitsika fa amin'ny sehatra rehetra mihitsy io zavatra tokony ho vita ao anatina vita eo ny eo dia ahodikodina aloha dia ampifilafilaina io dia hoe alaina rapitso ity na efa fantatra ary fa hoe soni ao le mpanao soni vita zao io dia hoe rapitso miverina dia eo le olona mantsy efa fantatra fa tsy maintsy hoe ka sy mbola frais aller retour sy ny fotoanako tsisy fa tsy possible ave mba vita zao dia lasa mandeha ny fomban-drazana tsy izay naratsy azy ratsy io kamiko fa fomba fiteny zay lay fomba n'ilay kolikoly ary eo no mahatonga le kolikoly. Avadikitsika eo aloha ny resaka ministeran'ny angovo sy ny akoranafo ny io moa zany anakatonantsika ny ministera iny farany ty resaka solika ity ny amin'ny ohatra ny ahoana sy ahoana marina ny tena fandehany ity hoe miakatra midina isam-bolany ity tena araky ny lay kajo tokoa hoe rehefa midina ny tamin'ny volana zao dia midina ny eto sa ohatra ny ahoana ara-dalàna ve manahoana ny tatitra mangararany amin'izany aiza ho aiza ny fidiran'ny resaka inona moa zany ho ilazantsika azy ny trosan'reto kompania solika ireto manahoana sy ahoana ao anatin'izay zany rehetra zany no isan'ny andrasana sy takinana mangarahara satria tadiditsika fa efa nisan'izany ary io mifandraika amin'le herinaratra koa satria efa nisy fotoana kompania mpamatsy solika ny orinasa Jirama tsy nentina miantsona fa hoe neo ary tsy voalohanareo ka mbola ampiana ahoana dia lasa tarika sy niteraka ny tony fahatapahany herinaratra itony. Dia dingantsika eo aloha zay resaka ministeran'ny angovo sy ny akoranafo zay fa lay aty amin'ny resaka fandriampahalemana eo ihany koa no isan'ny jerentsika ny amin'ny hoe nanakory sy nanakory nanahoana sy nanahoana izay fandriampahalemana izay raha ny andreny vohitra aloha dia raha zay isan'ny olona voasambotra amin'ny mpangaro-paosy sy mpisito mahery zay ry feno asina tokony efa tsisy tsony maro any zany tena hoe miseho amin'ny gazety amin'ny tambazotra tserasera ny amin'ny olona 3 olona 5 olona 10 zaza tsy ampitaona misy zaza mambehivavy tratra manao an'ity ari-paosy sy ny sito mahery Antananarivo fotsiny resako io anatin'izay tratra nanao sito mahery tratra nangaro-paosy tratra namakitrano saika isan'andro no misy an'izany fa asa lay mpanao an'ilay ari-paosy lay mpisito mahery lay mpamakitrano mpanao an'ireny alabotra samihafa reny ve mitombo isan'andro ihany koa ny amin'ny hoe voasambotra amin'ny 5
de misy dimy vaovao ndray koa miditra eo amin'le sehatra sa ahoana fa io tena tsara anokanantsika fotoana ary resantsika mihitsy ty resaka alatra sy ny alabotry sy to mahery ty eto amin'ny firenena hoe ahoana sy ahoana satria misy ihany koa ny ayatsy havanana ny aminy hoe mandroekolazy ihany koa ry zalahy reny ao anatin'izay fa ataontsika baraingo aloha zay ao anaty amin'ity anio ity fa misy tsinona zay fomba fijery zay misy miteny an'izany hoe anange efa misy fokotany ray misy tonga de izy menakavy ao de rehefa voasambotry ianina de lasa manao tsy papaika de avoaka ohatran'izay de zay no mahatonga le tahotra ny olona amin'le resaka valifaty satria raha manondro zany hoe ito mpanao sito mahery mpangaro-posy de voasambotry izy tokoa voasambotry ny mpitandry filaminana ao anatin'izay fa ianao tadidiny hoe ay raha eo nasaina ny nanondro ateo tampotampoka eo akory ny agaganao fa afaka 3 andro herinandro iny lay olona ary ianao no iaran'lay valifaty na tsy izy fa ny namany ny aminy hoe le misy bandy ohatran'izao mivarotra any etsy anany itsy ry zalahy io no nanondro ana tamin'iny de ohatran'izany lay zavatra misy mbola ao ihany koa lay kolokolo raha Antananarivo zay amin'ny tanan-dehibe misy an'izay vakitrano sy ny sito mahery sy ny ariposy zay fa amin'ny tontolo ambanivohitra mbola tsy foana ity resaka asan-dahalo ity fa ny serasera no ezahana ahodina zany ao anatin'izay ary fantatsika moa iza no tompony ina moa zany tompon-daka amin'ny fahaizana ny serasera eto amin'ny tany sy ny firenena fa tsy hoe rehefa tsy resahany io akory de tsy misy fa zay lay trangan-javatra misy firifiry moa ny amin'ny hoe fararano de miandry eny atsahany tompon'ny tanimbary sy ny tanimboly ao anatin'izay hoe hiakabokatra na ny mpanao an'tony voly avitra na ny mpanao an'ireny mpamboly legioma maro samihafa raha isitsika ohatra hoe laiso de matory eny atsaha eny rehefa hoe ty afaka 3-4 andro herinandro reto de fa afaka amidy reto fa efa lehibe tsara lay laiso de lasa mandry eny atsaha miambina an'ireny aloha sao de angaina eo fa lasa ny tsinaka ny zavatra ao anatin'izay de lasa mandry eny atsaha mandao ny vady aman-janaka ny raim-pianakaviana na manakaraha olona iambina an'ireny vokatra ireny amin'izao taona 2024 zao tomboko lasy tomboko vavy no misy an'izany eto amin'ity Madagasikara tsy maintsy mandroso ity ny ankoatran'ireo ny resaka tsy fandriampahalemana amin'ny endriny maro samihafa toy ny trangana fisolokiana ary eo ihany koa no anetanantsika hoe efa misy le trangana fisolokiana miezaka mivoatra ary zareo miezaka mitady fomba vaovao ary mahagaga ihany koa de lay olona mbola tratra ihany hoe ahoana moa zany amin'izao taona fiainana sarotro zao ianao mieritreritra hoe misy olona miantso ianao de hoe nahazo folo tapitrisy ianao fa tsy ity numero ty ao anatin'izay nahazo fiara ianao fa tsy ity numero ty reny trangana tsy fandriampahalemana avokoa ireny eto amin'ny tany sy ny firenena de reny ihany koa misy ny voasambotra fa mbola misy amin'ny ino moa amin'ny finday amin'ny SMS moa no tena fanaony zareo fa tatoato ihany koa mirongatra ty resaka amin'ny cash point ity ny amin'ny resaka tsy fandriampahalemana zay ny amin'ny hoe andefasany SMS le olona de ohatran'ireny raisitsika mvola RTL Money Orange Money reny de andefasany SMS zany hoe na hoe ohatran'le fomba ohatran'le anao mahita le vola le misy mahazo vola reny mihitsy ao anatin'izay fianoasana de rehefa mijery ianao zany de nahazo vola ray tapitrisa de kanefa le izy numero tsotra no andefasany zalahy azy de aveo anao antsony hoe zafady fa lasa tany aminao indray le vola ray tapitrisa fa tena mba averenao amiko raha ngany 10 mihetsy de 10 mihetsy ho anao fa tena diso le numero fa azafady indrindra ndany ianao manantona cash point de tena alefaso zao de meko le numero fa de tsy avelany tapahana lay antso ao anatin'izay de lasa ianao zany hoe ianao tsy sendra mason'ny tompo de nahita hoe ray tapitrisa fa tsy nahatsikaritra ianao hoe ay numero tsotra kay tia nandefa azy ty fa tsy lay tambazotra
de eo ianao lasa mitoditody ry amin'ny cash point ty numéro ty mba de faso 10 mihetsy fa rehefa aveo regleko anaovako transfert ndria firy le numéro aloha tapahana de alefako de tsy manaiky le zareo pisiloko zany aza tapahana madama fa aloha fa tena zange be de mipatron anay fa aza tapahana le antso fa tonga de mba alefasy moa madama fa ainy tsara le miresaka sy manao mampanaelo be eo anatin'izay lasa ny vola 10 mihetsy tapaka am'izay jerenao am'izay le eo ianao zany hoe lasa le izy de transférer an'le vola am'le cash point am'izay ova alefako am'izay ny 10 mihetsynao ay message tsotra ilay izy firifiry ny tranga tratran'izany ary io tsy mifidy misy olona na mpivarotry na olotsotra na inona de tratran'izay iaran'izay resaka fisolokiana zay zany trangana tsy fandripalemana avokoa zany vo ministera roa zay nefa ho tapitra sady ny atsasakadina ao anatin'izay ministera nefa ny firy am'izao oy mbola zany hoe fandarana ray manontolo mihitsy zany amin'ny hatramin'ny zoma tsika raha hiditra ministera tsirairay ao anatin'izany resaka hoe heritaona ny gouvernement zany mitodika kely vetivety tsika aty amin'ny resaka ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola satria zany ihany koa no aina amin'ny fampandrosoana ny firenena zay le hoe toe-karena lalandra ny firenena manao ahoana sy ahoana ny toe-karena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao io raha tsika mahita io mifaningotra sy mifandray tanteraka amin'izay nyresantsika teo aloha zay da ilay toe-karena mitotongana hatrany ary vokany very ny asa rehefa very ny asa mirongatra ilay tsy fandripahalemana teo aloha toa zany hoe ilay ministera zany rehefa tsy mahafeny asa ny araka tokony ho izy rehefa échec rehefa midofotra mitolana ny départementa ministériel anankiray de misy départementa ministériel anankiray hafa ao miaraka mijinja ny vokan'izay ary rehefa zany rehetra zany aty amin'le ambony mihitsy koa hoe raha nyfanasana ny tonga matsatso ho inona indray no asira azy ao anatin'izay ilay programa politika akabean'ny fanjakana mihitsy no tena olana ao anatin'izay fa raisitsika hoa le ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola teo le toe-karena fotsiny aloha de efa irahantsika mahita ny amin'ny hoe fian'ny orinasany sokatra nanabe voan'izay toe-karena zay manao ahoana ny resaka fandoavan'ireo orinasa efa misy ny abasitra raha ny hita aloha de ny mandoa ihany no mandoa an'izany resaka abasitra isan-karazany zany fa ny tsy mandoa de mianonanona fotsiny any ambadika rehetra any manao ny négociation any ambadika rehetra any ny amin'ny hoe akamakama sy ny ohatran'izay de manao ihany ny mpiretina misy an'izany hoe dressement fiscal zany moa fantatry ny mpitantana orinasa tsara mihitsy zany no manjaka ka mahatonga lay toe-karena ohatran'izao satria ny manao ihany no manao ary rehefa manao izy lay antsotsizay vokatry le antsotsizay ny herinaratra ny resantsika tery aloha ny tsy fandripahalemana de memidina mesahirana ihany koa reny manao ihany no manao reny de io ny vokany androany io resaka toe-karena io ary rehefa potika le toe-karena de misy idirany ary amin'ny fitantanam-bola ihany koa zay rehetra zay satria ilay fitantanam-bola io raisitsika tsotra fotsiny ny ariary manafisafiny 150 izy amin'izao fotoana zao mampatsiahana an'le tenyle filoha zay raha tsy zary ny teo efa hayalina io ao anatin'izay rehetra izay de ohatran'izany sy ohatran'izany ka asa anao ahoana isy zavatra antenaina iova ve raha tahiny hoe raha pitso raha afaka pitso isy fanovana gouvernemanta zao moa ry zareo zany ny vakansa zao ry zareo anivon'ny gouvernemanta vakansa izy zao asa ny ampitan-dranomasina ny sasany ny any amorotsiraka ny sasany sady mihaino de ahoana ny fandehany any de arabaina manokana nareo de tovy tsara ny fialan-tsasatra fa mafy ny asa tsy moramora no manompo an'ity fireneny ity fa zany rehetra zany no isan'ny zavatra misy eto amin'izao fotoana zao ka izy ary zany amaranako an'ilay teny koa hidirantsika ao anatin'ny resaka fanomezana sehatra ny mpiaino ny amaranako an'izay de hoe raha zay zany ohatra ny resantsika teo zao vao ministera telo ny resadresahana ary zany fa tsy tena ny resahana fa raha todika
amintsika vahoaka mbola tsy miresaka lalam-pirenena tsika io, mbola tsy miresaka ministeran'ny asa sy ny fampananana asa, mbola tsy miresaka ministeran'ny fanabeazan'ny pirenena, mbola tsy miresaka ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa, zany rehetra zany ministeran'ny paostra sy ny fifandraisan-davitra, ministeran'ny ndre serasera sy ny kolotsaina manoloana nyty resabe amin'ny resaka mpanao gazety satria zao ny TV5 Monde ny vondron'ny mpanao gazety société des journalistes eo anivon'izany TV5 Monde zany namoaka fanambarana mitokana manokana mihitsy ho an'izany Madagasikara zany amin'ny hoe fanampenam-bava fanaovana ramatahora ny mpanao gazety eo am-panatanterahana ny asa. Isan'ny voatoana amin'izany moa ry Gaël Borgia zany hoe iaran'izay antso-jay tsindry sy ramatahora zay efa hatramin'izay fa ny amafy tatao amin'ny volana nanomboka ny tapatapaky ny volana jolay tamin'ity resaka inona moa izy le tompony andraikitra ray zay ty resaka empoisement ty dia ny analazy io tatoato zay isan'ny nanomboka teo no nianafana izay resaka Gaël Borgia sy ny namany Pauline Le Troquet izay avy amin'ny RFI sy ny Gaël Borgia moa avy amin'ny TV5 Monde sy ny France 24 zay ireo isan'ny mamoaka sy manaraka sy miresaka an'izay tranga misy atao amin'ny firenena reo raha mafana eto amin'ny firenena zay